Fahatonganan jirama ny fanomezana tombon-dahy ny orinasa tsy miankina mpamokatra herinaratra ny fototra. Von'olona matsiravina tany Miandrovazo miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny raharaha ireo mponina. Fitantanam-bolam-panjakana na iliky Andry Rajoelina ny manam-pahaizana malagasy. Makasitraka na ohatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny pejiny fampalalam-bavary tompoko lasy sy tompoko vavy mandolotra ny arahaba no sady manasanao sady anaraka izany hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao izao alina izao dia nisy ny fanadihadiana lalina nataon'ny mpanao gazety avy eo anivony tambazotra malina makasika indrindra ny orinasa mpanjakana jirama sy ny mpiara-miombona antoka aminy. Navotra ny Transparency International Initiative Madagasikara tamin'ny alalan'ny horonan-tsary atao hoe jiro maizina ny valin'izany fanadihadiana izany izay naseho teny Antaninarenina teny Androany. Mialy Rarinombana tahiry ny aina. Mahatratra amin'ny 7.7 miliara ariary ny trosan'ny orinasa jirama amin'ireo orinasa tsy miankina mpamokatra herinaratra araka ny tatitra nivoaka ny volana Desambra 2024. Antony goavana isan'ny nampitotonga mety orinasa mpanjakana ity. Nanjaka loatra mantsy araka ny valin'ny fanadihadiana navoaka ny tsikafom-baovao nataona mpanao gazety vitsivitsy ao amin'ny tambazotra malina ny fanomezana tombon-dahy ireo orinasa tsy miankina izay manodidina ny 3 polisa. Hatreto anefa dia vao ny 7.7 malagasy no misitraka herinaratra ary ny 200 amin'ny herinaratra 707 megawatt afaka vokarina ihany no azo trandrahana. Tena mbola miankina be amin'ireo mpamokatra herinaratra tsy miankina ireo isika amin'ny vidiny lafo dia lafo ary lafo mihoatra ny tokony ho izy ary indraindray izay ilay endrika kolikoly anankiray hita ao izany dia ny endrika kolikoly anankiray ihany koa dia eo anivon'ireo ilay hoe karazana komision rehetrarehetra mila alozany ao anatin'ny resaka faktura na ny penalité ihany koa ary dia azo lazaina hoe endrika kolikoly mioampapana satria efa hita zany raha manaraka an'ilay fanadihadiana ireo dia na ny ministra rehefa manaiky mihitsy hoe be loatra ny vola aloha amin'ireo olona ireo dia efa nisy ny contrat sasany efa natao révision fa mbola tsy izy rehetra izany hoe mbola miditra anatin'ilay fatiantoka foana ny jirama zany dia isika rehetra no miara-manefa ny vidin'izay zavatra izay mbola mampiahiahy foana hoe sao dia tena misy fifamatorana hafahafa endrika kolikoly ary eo amin'ireo mpitondra ny fanesy sy ireo mpamokatra herinaratra tsy miankin'ireo any zany ilay tena fanontaniana lehibe mipetraka. Araka ny nambarany teo anivon'ny Transparency International dia mbola sarotra ny fanarianana ity orinasa mpanjakana ity raha tsy foana tanteraka io endrika kolikoly amin'ny fanomezana tombon-dahy ireo orinasa mpamokatra herinaratra ireo. Nanatanteraka fivoriana teny Akatso androany ny mpampianatra eo anivon'ny syndicat ny mpampianatra Pikasoka sy ny Pikasoka mpampianatra na ny CSS Sampanantananarivo. Nisy ny hevitra maromaro no tapahin'izy ireo taorian'izay antony nampetsona ny mpanao gazety. Mialy Rarinombana sy tahiry ny anatrany. Mitohatra ny fitakinany izo sy ny asin'ny mpampianatra izay ataon'ny CSS Sampanantananarivo. Lohalaharana ao anatin'izany fitakina izany ny fanampiana ny isan'ireo mpampianatra Pikasoka sy ny Pikasoka mpampianatra izay miana andro aman'alina. Araka ny voalaza dia manodidina ny 940 eo no isan'ireo mpampianatra ireo manerana ny nosy taorian'ny fandraisana mpiasam-panjakana zato raha mbola tokony ampy 300 eo izany. Araka ny voalaza ihany koa dia efa mialehibe ireo mpampianatra ireo satria dia 5 ny salan-taonan'izy ireo amin'izao fotoana izao raha toka 3 izany tamin'ny taona 2024. Ankoatra ny fanampiana isa ireo mpampianatra Pikasoka sy Pikasoka mpampianatra ireo dia anisan'ny fanapahan-kevitra goavana no resin'ny teo anivon'ny CSS ihany koa androany ny tsy fanaovan'izy ireo afa-tsy ny fetrora tokony atao na ny obligation de service. Mba hialana eo amin'ny fanasoketana sy ny fandotona ny mpampianatra Pikasoka sy ny Pikasoka mpampianatra lazaina fa tsy mitaky afa-tsy vola manimba ny fiainany zana-bahoaka dia fanapahan-kevitra ny rasinay tsy anatanteraka afa-tsy ny fetrora tsy maintsy tanterahana eo amin'ny asa ny obligation de service voafaritry ny lalàna manan-kery. Izany no atao dia ampsehoana eto masony izao tontolo izao fa
fa tsy ampy ny mpampianatra pikaroka misehatra amin'izany asa izany ka mila ny fitondram-panjakana mandray ny andraikitra manandrify azy eo amin'ny fanaovana recrutement masifa sy ny fandoavana ara-potoana ny vokatry ny asan'ireo mpampianatra antselika na vacataire sy ny heure complémentaire ho an'ny mpampianatra raikitra. Efa mihoatra ny 500 isanjato ny fahabangana misy eo amin'ny mpampianatra zany sy ny mpikaroka misehatra eto anivon'ny université Antananarivo sy ny foibem-pikarohana nasionaly. Efa tena antenda ny ranombarya araky ny fitenenana fa tsy aloalika intsony ka manao antsoavo zany iza mo no mizaka ny tserany ihany, ny mizaka ny tserany ihany dia ny mpianatra ihany satria ho isy fampianarana be dia be izay tsy anana mpampianatra intsony vokatra zay rehetrarehetra zay. Tapaka nandritra io fivirinana tao androany io ihany koa fa atao amin'ny faharoan'ny volana desambra izao ny fividianana izay ho mpitantana indray ny CSS sampana Antananarivo. Ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny tapaky ny volana desambra kosa ny kongresy nasionaly. Fokotany maro kosa amin'izao no misavorivory vokatra ny fanendrena sy ny fanoloana sy tefokotany izay ataon'ny fanjakana ho an'ny mponina etsy ankazo lava ambony. Boribory tany faharoa izao dia anisan'ny mampiaka feo sady nampiantso mpanao gazety fa tsy anaiky ny fanoloana sy fanendrena izany intsony. Rahamano Menjanahary, Andrakoto Malala. Tsy ekenay ny fanendrena be fahatany ny lehibe ny fokotany ety aminay. Io no nambaran'ny vahoaka sendranay androany teny amin'ny fokotany ny ankazo lava ambony. Mamofopopona indray mantsy ny fanoloana izany raha ny siosiondresaka ka tsy azo ekena intsony fa safidy-bahoaka no tokony atao hoy izy ireo. Fokotanay zao tena tsisy fampivarana mihitsy nandritra ny zavoteraka efa io le trano-pokotaninay hatramin'izao le izy mbola io ihany dia mangataka izay mba avidina le bro-pokotany aty aminay fa tsy izay tendreniny any ambony ihany nipetraka lasa tsisy fampandrosoana mihitsy. Efa mary sehofisofina zany ny vahoaka fa olona efa tsiponina naharitsy eto amin'ny fokotany no apetraka ary io koa mbola tanora tsy mafian'ny fokotany ka zay ny etaetan'ny vahoaka fa mafimafy ny tsofanay sofle raha misy mifanenjena an'izay. Ankoatra ny tsy fandrosoan'ny fokotany io amin'ny lafiny maro dia isan'ny mampitarana ireo mponina eny amin'ity fokotany ity ihany koa ny mahakasika ny rano fisotro madio. Misasak'alina no manenjika rano ireo renim-pianakaviana raha toa ka tsy misy ny fahatapahana. Dia tsy fantatray marina ny tena fototra izy io hoe inona ny antony hoe tsy voalova ve le faktirany jiramasa, inona fa dia mponina amin'ny 2 alina, amin'ny 20 alina, amin'ny 240 alina ny rano isan'andro zany dia jaliana foana hoe sécurité ve ny andrasana fandripalemana nefa ivoaka amin'ny alina n'olona atsaka rano. Ankoatra ireo dia tsy marina velively ny filazana fa mahaimaim-poana ilay carnet pokotany vaovao ho hiatrany ireto vahoaka ireto. Dia tsy mena le carnet pokotany raha tsy mandoa vola 5,000 na 5,400 no alohan'ny olona dia zany ve milaza fa hoe mahaimaim-poana le carnet nefa angalana vola le olona hoe misy adidy tsy voaloha tsy amin'ny fomba hafa ve tokony takiana an'le vola fa amin'ny fizarana an'le carnet. Dia dikan'izay zany le carnet zany andoavam-bola eto amin'ny fokotaninay. Tany amin'ny solombavam-bahoaka rasitany avokoa moa no nifatratra ny fanontaniana momba ireo satria ny fanojy tamin'ny fidinany fotony teny antoerana izany. Nanamafy kosa ity solombavam-bahoaka ity fa hiezaka amaolana izay azony soroana. Isan'izany ny fampanantenany anamboatra toerana azahoana rano fisotro madio ho azy ireo. Any amin'ny fitondram-panjakana kosa ny ambiny hoy ny nambarany. Ny vaovaon'ny tranga amin'ny dia manoloana indrindra ny von'olona matsiravina niseho tany Miandrivazo tamin'ny fiandohany ity volana Novambra ity dia niakatra eto Antananarivo amin'izao nisy olo-tenan'ny mponina sy ny avany maty. Manao antsoavy izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana mahefa isan-tsokajiny mba hijerena akaiky ity raharaha ity. Asinandria Malala sy Mathieu Prince. Eto moa zany zay tena votoantony tiky fiantsona mpanao gazety dia voalohany miantso sika fitondram-panjakana mba hijery akaiky nyty raharaha ty tena mangataka re tompoko. Faharoa miantso ihany koa ny zanaray miraidraiky satria raza sika loatsy io maty lovin'ololo na io ragnavavy maty tary io indrindra fa ingarainy maty teo atapy-tanàna Miandrivazo dia mangataka rô amsika zanaray miraidraiky manerana ny nosy misangana isika roa
mba hagnaraka an'ity raharaha ty isika sy hoe hagnakorota fa ametraky amin'ny tandalana ka mba mangataky mba hizerigny mariny mba hanaitry na hiara isala am'izao tolona hiarasika mianakavy zao. Dia ao ihany koa moa zany ny fikambanana rehetrarehetra amin'ny miaraka amin'ny zon'olombelona, miaro ny zon'olombelona mba hangatanay ataovinareo rehefa nadedina mba hahitana ny marina amin'ity raharaha ty. Vaovao tapatapany kosa indray amin'izay tranga amin'ny fiarahamonina izay dépendre raha iray no maty notifirin'ny dahalo tao amin'ny commune Andriampotsy akadin'ondry sakay omaly tokony ho tamin'ny iray ora maraina tanoany no nisehon'ny fanafiana. Lasa ny olon-dratsy avokoa ny vola rehetra tao an-trano ary notifiriny teo amin'ny kibon'ny iray mpianakaviana iray. Nentina haingana hodi-tsabony tany amin'ny hôpitaly izy saingy tsy tany intsony ainy. Manao antsoavany ny fitondrana ny mponina any amin'ny faritra Bongolava mba hijerena vahaolana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Votsitra teo an-tanany dahalo ilay ramatoa 7 taona natao takalonaina tamin'ny fanafiana izay nitranga tao an-tanety be anaty volo ny aliny fahavalo ny volana novambra lasta teo tao amin'ny tanàna atao hoe Androvakely no nahavotsitra ity ramatoa ity 420 ora tao aorian'ny fanafiana. Nisy ny fitakiana 70 tapitrisa ariary nataony dahalo tamin'ny fianakaviana saingy tsy mbola nandoa izany izy ireo. Salama tsara ity ramatoa 7 taona ity amin'izao raha ny vaovao avy any an-toerana. Ny vaovao mahakasika ny lozam-pifamoivoizana kosa indray dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Nanisana androany maraina. Fiara fitaterana iray no nifandona tamin'ny fiara 4x4 iray teo amin'ny arrêt pompe Nanisana. Tsy nisy ny ainana fohy fa naratra avokoa ny mpandeha rehetra ny tao anatin'ilay fiara fitaterana na tao anatin'ilay fiara 4x4. Potika tanteraka ilay 4x4 efa nalefa notsabona teny amin'ny hôpitaly Omi avokoa moa ny naratra. Fa efa mandeha kosa amin'izao fotoana izao amin'ny stade de l'amitié générale Mathieu Kerekou ny lalao ifanandrinan'ny Bariasy ny ekipany Benin. Lalao tafiditra amin'ny andro fahadimy amin'ny fiadinany amboara eran-tany amin'ny taranja baolina kitra ity atrehan'ny Baria androany ity. Andrasana trano moa ny varin'ny lalao ifanandrinan'ny ekipa malagasy Benin izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia Zimbabweana amanetsiny monina ao Afrika Atsimo no mangataka ny amoahana karatra manambarana ny mahamponina ara-dalàna azy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo moa dia efa ho 10 taona no mipetraka tany Afrika Atsimo. Mamintina amintsika ny andindin'izay onjalalaina ranaivomanana avotra Ravalijaona sy Tokra Marla. Zimbabweana manodidina 5 alina sy 3 hetsy monina ao Afrika Atsimo no nitory ny fanjakana Afrikana tatsimo no fitarazoan'ny famoahana karatra manamarina mahamponina azy ireo ara-dalàna. Nanamafy Simba Shintando mpisolo vava ireto vondrona ireto fa misy fiantraikany amin'ny lafiny arakasa sy ny fomba fiaina amin'ny ankapobeny mihitsy izao fitarazoan'ny famoahana taratasy izao. Ny ankamaroan'ireo Zimbabweana ireo efa ho 10 taona no mipetraka tany Afrika Atsimo ka rary noho izy raha mahazo karatra fanamarinana mahamponina ara-dalàna amin'izay. Efa misy olana eo amin'ny fifandraisan'ny firenena rotonta ka ina iteraka korontana ny fifanereserana eo amin'ny Zimbabweana sy ny Afrikana tatsimo antony tsy hamoahan'ny Afrika Atsimo ny karatra manamarina mahamponina ara-dalàna. Ela loatra amin'ny fandinian'ny ministry ny arintany any Afrika Atsimo mahakasika ity raharaha ity hoy solitainan'ireo Zimbabweana nitory. Nanambara ihany koa Jérôme Di Mario taleny Afrikana Armity fa ny teratany Alemana sy Britanika ny mora mahazo karatra fanamarinana mahamponina ara-dalàna ny Afrika Atsimo noho ireo teratany Zimbabweana. Eo amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay atranty dia olona 770 no samborina tany Georgie ny alarobia lasta teo nandritra ny fihetsiketsehana ny takina ny amin-drano ny filoham-pirenena teo aloha amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina. Onjalalaina ranaivomanana sy Tokra Marla. Anetsy ny olona nanao fihetsiketsehana tao andrenivohitra Georgie ny alarobia lasta teo. Takin'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny amin-drano filoham-pirenena teo aloha Michael Saakashvili ho tsaboina ny toeram-pitsaboana tsy miankina. Nanambara mpiandraikitry ny fonjany toerana ny alatsinainy lasa teo fa ho afindrany amin'ny hôpitaly ny fonja ity filoham-pirenena teo aloha ity isoroana mety fiaratsian'ny fahasalamany. Efa nandritra ny 7 andro Michael Saakashvili no nandatsy ny nakanina antony nahatonga ny tsy fahasalamany. Nilaza ihany koa izy fa nampijaliana nandritra ny fotoana nitazomana azy tany am-ponja. Nanomboka ny alatsinainy fotoana nanambarana ny amin-drano azy any amin'ny fonjan'ny hôpitaly dia vamoaka maro no nidina an-dalambe nanohitra ity fanapahakevitra ity.
nandritra ny fihetsiketsehana omaly dia olona 7 no samborony mpitandro filaminana tany an-toerana. Nilaza ireto mpanoana Mikael Saakashvili ireto fa tsy hijanona amin'ny fitakiana raha tsy afindrana amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina ity filohampirenena Georgiana teo aloha ity izay misedra tsy fahasalamana amin'izao. Raha tsy ahivana ny taona 4 ka hatramin'ny taona 14 izy no nitondra ny Georgia. Any voalohan'ny volana Oktobra lasa teo no verina tanindrazana indray rehefa nanao sesitany ny tena nandritry ny 7 taona. Vao tonga tao Georgia nefa izy dia nosamborina ary nampidirina ponjavy hatrany. Anisan'ny ninjaina ity filoha Georgiana teo aloha ity ny fanarareo tapahefana fony izy mbola filoham-pirenena. Tapaka tao anatin'ny filakevitry ny ministra omaly Alaroby fa ny kabinetra vahiny iray antsoina hoe Rothschild & Co no mpanolontsaina manokana ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny fitantanam-bola fihetsika tsy voahevitra izany ary faneliana ny manam-pahaizana malagasy ho kosa ny nambaran'ny profesora Ralson Roger raha naneo hevitra tamin'ny Asinandriamalala sy Mathieu Prince Androany. Isan'ny fanapahan-kevitra no raisina nandritra ny filan-kevitry ministra omaly Alaroby folo Novambra 2024 ny fankatoavana ny fisafidianana ny kabinetra vahiny iray Rothschild & Co ho mpanolontsaina manokana ny Repoblika Madagasikara amin'ny fitantanam-bola. Tsy fahita maneran-tany hoe firenena iray no manakarama kabinetra manam-pahaizana manokana avy any ivelany hanolontsaina amin'ny fitantanam-bola mpanjakana. Ny mahazatra dia ny hoe orinasa lehibe tsy miankina amin'ny fanjakana sahala amin'ny banky ohatra no maka itony kabinetra manokana itony hanolontsaina sy hanampy azy ireo amin'ny fitadiavam-bola. Voalohany tao anatin'ny 10 taona araka izany no nahitana ity fanapahan-kevitra ity ao amin'ny fitantanana firenena. Raha ho an'ny profesora Ralson Roger dia zon'ny filoham-pirenena izany saingy fihetsika tsy voahevitra kosa nefa. Tena vanana amin'io dia ny président Macron fantatsika izy olona finansier bavana be indrangah iny ka tsy fantatra na tamin'ny fiaonan'izy mirahalahy koa ngamba ny mety mahatonga ny tsiry iny le hevitra dia nanoro hevitra azy izy hoe tsara raha miditra amin'izay ianareo. Ny amin'ny fahitako azy koa faharoa dia hoe tafiditra anatin'ny olana be mihitsy ny toe-karena malagasy zao ny fiakaran'ny fitomban'ny ari-karena moa dia hitatsika fa miiba 700 faingo raiky. Zany rehetra zany a zay ve ny politika tsara, politika monétaire ve politika financière zay ve ny mety aingana alarenana zay sa ny politika akapobeny a amin'ny fampandehanana indray fanomezana hery zika indray a toe-karena malagasy miainga ny fotony any misehatra fototra misehatra faharoa fanodinana tsy zay ve ny maika koa zay ngamba no tokony apetraka fa ity matsy zatra mandalo fa tsy hametraka fototra ahafahana tsara manome rizika ny toe-karentsika zay miankina amin'ny sehatra fototra zay fambolena fiompiana arena naty-rano na ranomamy anaty ranomasina arena voajanahary vanilina kafe jirofo ny arena kibolin'ny tany toy ny volamena sinsisa tokony hoe dinihana lalina le izy. Malagasy ane mora tohina amin'ny fiandranam-pirenena malagasy ane mora tohina amin'le fidirana vahiny eto amintsika ary amin'izao fotoana izao fitatsika tsara fa menomenina foana ny malagasy amin'le hoe eo ampiaratanan'ny vahiny ny resaka hain'ny firenena lasantsy zany solika zany ppm zany hatrany amin'ny masombola rehefa azo ny vahiny indrindra fa ny karana zany rehetra zany mahatonga ny olona hoe ahoana marina izy ity ka tsy azoko hoe maninona no manapa-kevitra fitondram-panjakana miditra amin'ny zavatra io ary ny takaliny io ne tsy maintsy misy vola be ary tsy maintsy aloha amin'ny vola vahiny izy dia ahoana indray amin'izay fotoan'izay indray ny toe-bola vahinitsika anahoana ndraiky io zany avy eo ny fitotongan'ny ariaritsika. Midika ho fanitsakitsahana ny manampahaizana malagasy izao fihetsiky Andry Rajoelina izao sy ny gouvernemanta iray manontolo. Raha tsy haivina tokoa mantsy dia efa nanao antsoavo tamin'ny fitadiavana servô na ireo olona manampahaizana maniry ny ara-asa amin'ny fanjakana ny taona 2024 ny fitondrana Andry Rajoelina saingy izao indray aloha ny manampahaizana any ivelany no tohanana toy izay manampahaizana malagasy. Mitaraina noho ny firaisana tsy kombakomba ataon'ny mpitondra amin'ny mpandraharaha lavanila ny mpona
any Ambanja amin'izao fotoana izao ka mangataka tamin'ny filomarika Ravalomanana izy ireo mba hanampy azy manoloana ny tsindry azo lena mahazo azy ireo amin'izao. Fanazavana ary. Isy firaisagna tsikombakomba amin'ny mpitondra zegny le raha mahavoaza izy io. Izy koa zegny tsoriny agnatin'ny districtny Ambanja sy ny faritry Diana tsisy mpitondra fanjakagna tsy mahay problemenay io. Mba farafaratsiny mba tokony nisy nagnontany hoe ino marigny maraha aminareo ty ato. Na taratasy amianay reo ampelatagnana tsisy valiny. Ka ny raha misy le volanay io efa nalafo minity société mavanilala vanio. Fa araka tsahondresaka nisy société hafa natsangandreo Antsignana agny fa tsy hainay azovy agnarany. Ka ilay volanay igny nahodigny agny azahoandreo tombony. Ka ny fagnirianay eto dada le dossier rehetrarehetra zay ampelatananay alefanay email andeha agny aminao. Zahay na mila mieritreritra hoe hangala avocat aty na vola agnadoavagna frais-ny avocat fo zay fa tsisy. Ka ny faraherinay eto anao rery ihany dada. Ke avota zahay dada am'le problème mahazo zahay ty fa tegna very fagnahy mbola velogno ary nahantra tsy nia zahay ato. Izy maharaka volagna toy nitrosa rahan'olo zahay tsy voahefa nanjary voalavanty. Ka tsy nahavelon-tegna zahay izy io. Zegny tiako tsindriagna. Merci. Famiatrahana mpitondra fotsiny ny fifidianana 2024 fa tsy anarana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Izay no nambaran'ny filoha-hevitry ny Rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia tamin'ny mpanao gazety Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Resaka kazikajy ara-pifidianana no ny angan'ny tolony ny solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo tamin'ny taona 2024 rehefa nandeha ny tetika samihafa toy ny hoe nisina kolikoly voalaza fa natao teny amin'ny député teny amin'ny paondoro niteraka fidinana andalambe nitarika fandravana ny gouvernemanta ny afara tamin'ny karazana tetezamita ny arantantana tsy miova firy amin'ny sarisary tamin'ny ASVM ny toe-zavamisy amin'izao vo ny andoha dia efa miseho ny tsy fahatokisana ny senisy ny HCC misy mitaky fanovana ny lalam-pifidianana ny fokoanandoha aloha no tokony irosona hoy ny RMDM. Le antom-pisiny fikarakarana le fifidianana mihitsy no tokony ndao resahana hoe inona moa ny ilaina an'le fifidianana hametrahantsika mpitondra ve ilaitsika le fifidianana sa hanarenantsika n'le firenena. Raha ohatra ka hametrahantsika mpitondra le ilaina an'le fifidianana azo apetraka foana ny mpitondra na tsy misy fifidianana. Fa raha hanarina firenena kosa iny ny ilatsika ny fifidianana raha ohatra ka hanarina firenena tsika mpanao politika be dia be eto amin'ity firenena ity tsy aleovy ny mpanao politika mieritreritra hany fomba rehetra oentina manarina an'ity firenena ity hialantsika le fifidianana fa sao dia le fifidianana miteraka korontana ka tsisy ny fitovikevitra eto amin'ity firenena ity lasa misy fizarazarana foana zany le firenentsika vokatry ny ateraka le fifidianana. Ka raha io fifidianana hampizarazaratsika hampisy problème hampisy olana hiteraka fifamonana foana crise poste électorale foana misy hatramin'izay aleoko tsy misy fifidianana fa misy mpitondra afaka anarina firenena toy zay misy fifidianana fa mihitsoka farahidiny ny firenentsika vokatry nateraka ilay fifidianana. Ho an'ny fitondrana dia efa raikitra ny famorina ireo ben'ny tanàna manerana ny nosy miaraka amin'ny gouvernoura ankehitriny azo sokajiana avy hatrany fa fanambatambazana ireo ben'ny tanàna io satria omafy ny ady amin'ny taona 2024 raha ny vaovao azo mantsy dia isy ny fanambarazana zavatra toy ny moto sy fitaovana ara-informatika ho azy ireo. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe mbola tsy ampiany ve ny senisy ny HCC ary ny ministeran'ny atitany no mbola miezaka manampitamby ireo ben'ny tanàna ny mpitondro ao anatin'ny fanomanana izao fifidianana izao. Ho an'ny RMDM dia mazava ny nambaran'izy ireo fa fifidianana natao anarenana firenena no tokony tanteraina fa tsy fifidianana fa metrahana filoha-pirenena fotsiny. Aiza ny lalana izorany izao firenentsika izao satria izao firenentsika izao zany raha ohatra ka statistika hoentiny reo manam-pahaizana rehetra dia miemotra ny firenena. Amin'izay miemotra izay andao adiditsika mpanao politika ny mitady vaolana ho an'ny tandrasantsika
andao hitady zay vahoana zay tsika zay le tenin'ny président Marc Ravalomanana raha manoloana le fifidianana oka aloha le fifidianana tsy resahana fa andao iresaka aloha tsika momba ny hoe ilaina ve le fifidianana sa tsy ilaina le fifidianana satria latsaka katarena le firenena samy mieritreritra ny rehetra hoe sanatry ka hiteraka ady lehibe indray ity fifidianana misy ity vokatry n'ilay fanomanana azy na le fanomanana azy fotsiny any fa rivotra hafa fanomanana mbola tsy le fifidianana fa fanomanana le fifidianana efa ahitantsika rivotra maro samihafa miatsy maro toerana trany ny fitondrana rajoel indrindra vao niainga ny resaka doublon no resahany filolevitry ny seny teo aloha andre matotery Rakotonarivo tamin'izany fotoana izany vao ny fasivy amby roapolo ny volana oktobra ihany koa no niaiky ny filohan'ny seny andre mato Rakotomanana fa tena nisy ny doublon saingy tsy avy amin'izy ireo no lesoka nahatonga izany raha ny nambarany fa avy amin'ny fokotany mazava ho azy fa raha tsy avoazana ny fitantanana ny lisy-pifidianana na de izy seny iova injato aza tsy azo antenaina manampitrotraka izany ihany koa ny fisin'ny olo ny fitondrana izay mandrafitra ny seny ankehitriny anana ifotony teny amin'ny fokotany iray ao anatin'ny boribory tany faharoa androany sy olom-bavahoaka sy tany Islasy Randrianarso na Irastany fokotany izay isan'ny faritra mena tamin'ny tsy fandriam-pahalemana ka nangataka fanampiana taminy Charmano Menjanary Andry Rakotomandalatrany ery taona katroka izao milamina tanteraka izay andre matosy olom-bavambahoaka eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana taorinina metrahana ireo vavahady manidin'ny tanàna amin'ny alina ino nambaran'ireo mponina tao amin'ny fokotany Ankazolava ambony nandritra ny fitsidiana ifotony ireo fotodrafitrasa izay natolotry ny solom-bavambahoaka raha sy tany azy ireo androany de efa heritaona zay navitany vavahady io taty aminay taty de tsy nisy problème mihitsy zay ka ao ny fokotany rehetrarehetra manerana ny deuxième arrondissement raha tahaka anay zao daholo ny fandriam-pahalemana iainanay aty de mino afa izy zany mba tena modely le vavahady zany misy miambina le amin'ny alina anankitelo izy ireo de eo koa zany monsieur le député teo moa zay mba niteny hoe anao modely izahay ho hitanao fa asinay mpiambina izy io de niteny ianao hoe anampy anareo raha ohatra tsy ampy le anankitelo miambina anazy de any aminao moa zany fangatanay an'izay anatsaranay anazy de efa mandry vonvato zany zay fa de ohatra ny filaminanay nandritry ny taona zay ihany zany nilaminanay eto raha iamandreny mihain'ny fitaraina ny vahoaka ety aminay io solom-bavambahoaka io ho hiatrany ireo mponina afa-pahasairana tanteraka izahay zao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana satria naomby ny asa izay natao raha nifanohitra tamin'izany teo aloha tamin'ny heritaona latsaka zay de nisy olona maty eto vakitrano sy nretrarehetra de tsy milama tsy ndrobaina mihitsiny de niatso ahy izy hoe monsieur le député mba vojeo zay fa tenina mbo solution tonga de voaniatso moa izy de mahasolom-bavamboaka ny tena na tsy anao inona tsy anina aloha mbo miheno inona ny solution azo ampina de rehefa teo ny solution de nikapotoana ambanizy rehetrarehetra teto amin'ny fokotany rehetrarehetra antoranga barena le vavahady atsy barena le vavahady atsy aloha de sy adozy eny ary ataotsika mbo ifanombonana fa mbo misy manahirana raha misy olona vahiny tonga amin'ny alina misy gardien ve amoazy de ok de raikitra de natao de rehefa raikitra iny na ifotsiny vavahady de nataoko ny eritreritako satria le sécurité ny tedavina zay le sireniny tanaro anakaroa atsy ndray mandreny de ny daholo hita le mpangala sy ny rehetrarehetra reo misy sirenina saniditra tetitsony izy de nilamina izy rehefa misy sirenina ndray de mbola mena soufflet de meko telefône ary nampicommuniqué nanakagny amin'ny police ny dossier matenao raha vao misy any de soran'Andriamanitra fa naharesitsika tamin'ny sécurité de zay niverenako eto mandeha hoe naomby very fokon'olona satsy naomby dizy mozy sotra hoe naomby betabe misy fokotany de misy fokotany eny amin'ny raha fitoto betabe mangataka de ataotsika système ohatran'ity ty tsy volana ataoko hoe siady na CLD sy ny tariny fa tena mbo zay anjara kely tany tsy mba zazana ijerena hoetra amin'ny fokon'olona tsy hijanona amin'ity fokotany ity irery ihany izao etsika atao izao fa hitoy amin'ireo fokotany hafa ao anatin'ny boriboritany faharoa raha ny nambara nisy olom-bavambahoaka raha sy tany atrandy afaliana moa ny aniretom-ponina ireto raha nylazany nisy olom-bavambahoaka fa anolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro mba anazavana amin'ny alina sy anamafy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io eny antoerana
Anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana sahila sy izao no mahakasika ny vidim-piainana amin'izao fa ihany koa ny fanaovan'ny mpitondra ampimamba ny famokarana menaka eto Madagasikara. Onja lalaina Ranaivomanana sy Tokra Marolary no mamintina amintsika ny mahakasika izay. Anaovan'ny fitondrana Andry Rajoelina ampimamba amin'ny famokarana menaka eto Madagasikara. Fanarotsaromana amin'ny fitaka taona ny filazana fananganana tetika Samiami any Tomasina saingy zavatra ikendrena tombontsoan'ny olombitsy no ambadika. Ireo olona akaiky azy ihany no mahazo tombony amin'ny fampanentena nataony hoy Antsora sitraky ny aina raha naneho ny heviny tao anatin'ny fandaharana sahila zao izy. Ny filoha Marc Ravalomanana no nampangainy mpitondra amin'izao fa manao monopole tamin'izy filoham-pirenena nefa raha mizava misy ao Tomasina no jerena dia ity fitondrany ity mihitsy no mpanao monopole na ampimamba amin'ny famokarana eto Madagasikara. Raha ny hita dia saika olona nanao fanarahana arabola tamin'ny Andry Rajoelina nandritra ny fotoana fampelezakeviny ireo nahazo tombony tamin'ny fanaovana ampimamba amin'ny famokarana eto Madagasikara ireo. Ka mba hamerenana ny volan'izy ireo lasa no antony hamezana vahana ireny mpandraraha akaiky azy ireny. Natao io pipeline io mba afana manome tombon-dany ny olona akaiky ny fitondram-panjakana dia ny tanjona akay tao anatin'le resaka hoe miami dia tsy resaka le miami tena miami fa resaka fanomezana tombon-dany izy ateo ho an'ireo namana akaikikaiky ny fitondram-panjakana dia le vahoaka zany amin'izany tamin'izany diso fanantenana satria miami miaraka mahafantatra sika ohatry ny ahoany za miami zany any Amerika fa tsy zay kay le izy fa plazy io zavatra io dia kay misy tanjona ambadika indray avy eo atio anana avy eo atsika miresaka lay resaka orinasa ihany manao monopole ny fitondram-panjakana nefa n'izao fitondram-panjakana zao tamin'izany fotoana no anisany nanendrika sy nanao izay nansorapotaka ny président Ravalomanana mba hoe manao monopole nefa zareo ny tena voalohany amin'ny fanaovana monopole. Raha tsy jery fotsiny tsika io zavatra nitranga tao Tomasina io voalohany indrindra olona akaiky ny fitondrana ihany no mahazo tombony amin'le izy. Faharoa manarak'izay ny orinasa malagasy zay afaka mamokatra rehareha malagasy ny orinasa malagasy giazana atao daholo zao rehetrarehetra zao fomba rehetrarehetra zao mba ahafahana manakana le orinasa malagasy tsy sokatra nefa tadidio fa ireny orinasa malagasy ireny dia sady rehareha malagasy mamelona malagasy maro be ihany koa. Fa noresahany ihany koa ny mahakasika amin'ny fiakaran'ny vidina simenitra tato ato tsy marina hoy izy ary febebona fotsiny ny filazana fa noho ny fananganana fototra-fotrasa ataon'ny mpitondra amin'izao no mampiakatra amin'ny vidina simenitra. Lazay ny mpanohana n'ity fitondrana ity fa ny fanaovan'ny zareo fototra-fotrasa marobe hono no mahatonga ny vidin'ny matériaux de construction hiakatra isa minitra satria lany any daholo zany hono lany any daholo nylay fitaovana dia mahagaga anay namana Clémence le hoe zany mampiakatra azy nefa ny teinte orange tsy miakatra fa maninona ny teinte orange tsy miakatra raha izay tokoa satria ny tokony ny teinte orange zany miakatra satria nantrano efa nitsangana azy ny mangamanga sy menamena ny lokony orange tokony io zany miakatra be satria tsy hisy mihitsy tsy maharaka mihitsy fa tsy misy an'izany akory nefa tsy miakatra ny teinte orange ny dikan'izany resaka tiana ateza sy tiana alaza ny hoe ny fanaovana an'izao sy ny fanaovana an'izao no mampiakatra azy. Tsy voafehin'ny mpitondra amin'izao intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika ary na ireo fampanantenana nataony Andry Rajoelina azy tsy tanteraka akory amin'izao roa taona tsy hataperan'ny fotoam-piasana izao. Ny mahakasika ny politika amin'ny ankapobeny fa ihany koa ny mahakasika ny vaovao nafana tao anatin'ny 420 ora no anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Ny zavandrima efa sy Tokra Marolary kosa no mitatitra amintsika ny andindininy. Efa famonoana ny kolaka ny vahoaka malagasy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao hoy ny mpanao politika Alain Andria Mseza. Manjaka ny tsy fandriampahalemana miaro von'olona, anjakazakany ny vahiny ny tany malagasy, tsy omena karama ireo mpiasam-panjakana, potehana ny fampianarana, sombony amin'ny tsy fahaiza mitantany ny fitondrana avokoa izany hoy ity mpanao politika ity. Fa le vahoaka malagasy tena angadiana lavaka iletika impito mandifotr'olona amin'izao fotoana izao vonoina le vahoaka malagasy. Zay ny zava-misy amin'ny zavatra ananany rehetra dia vonoina ny malagasy alaina ny tany alaina ny volanainany apotehana ny fampianarany tsy mila tsy azo vola ny fonctionnaire miasa mila zany rehetrarehetra tsy mandeha ny rano ny communication fehezana arak'izay tiany sasany anaovana izany efa tsy
tenenina tsony satria tsy vitany efa manambola apery zareo mifeny ny famoizan-kevitra eto amin'ny tanàny amin'ny tanàn-dehibe rehetra fa mbola tazominy ihany koa ny misy tizy ny RNM sy ny TVM ampanjakana mba tsy hamoaka ny hevitra zay iveriny fa tsy mitovy amin'ny azy ko zany atao didijadona kolaka ny anaran'izany ary famonoana vahoaka zany hatramin'ireo olona tena nifidy azy eto Antananarivo elama itapirenena fidy polisy andatony olona tsy nifidy azy fantatra vaizany ny fidianany na ireo ary de fa menimenina sy mitomany hoe tsy izy tsony ty rangaty ho ampamitak'olona ireo ho sahirany fitondram-panjakana io raha zao mitoya. Ankoatra izay nitondra neviny mikasika ilay fanapahan-kevitra noraisy ny fanjakana tao anatin'ny filan-kevitra minisitra Omalenko ny solombam-bahoaka Laira Tsimazavy. Voalaza mazava tao anatin'izany fanan-katoavana ny fisafidianana ny kabinetra Rothschild & Co ho mpanolontsaina manokana ny Repoblika ny Madagasikara eo amin'ny resaka fitantanam-bola. Fa inona zany nataonareo tao anatin'izay telo taona zay? Raha fanomeza toky tany anatina fampelezan-kevitra fa efa vonona avokoa ny mpamatsy vola sy ny sisa andreny makety isan-karazany reny ankehitriny ny fitondram-panjakana malagasy mihitsy no mitady mpanolontsaina manokana amin'ny sehatry ny ara-bola midika zany fa tsy misy azo raisina ve zany ny teknisianina araky ny fanambarana namana faniry toy eto amintsika ary ianareo zay nitantana n'ity firenena ity zany zao de mahatsapa fa tsy tafavoaka anareo le firenena matonareo mitady mpanolontsaina manokana ary tadio fa cabinet le izy teo zany hoe cabinet privé io zany isy volam-panjakana zany ho efaina ao anatin'ny 12 volana ho tambi-karama na takalony zay hoe asa zay ataon'ity cabinet Rothschild & Co ty izany no mahalasa saina amin'izao fotoan'izao ary akoatran'ny fanambarana namana faniry teo hoe iza moa io cabinet io sy ny fahefany io maneran-tany mampieritreritra zany. Namafisin'ity solombam-bahoaka ity hatrany fa ity fitondrana amin'izao ity no nampihiba be indrindra ny ara-toe-karena teto Madagasikara. Manahirana menao an'izany hoe mihiba ny ara-karena fobe eto Madagasikara 700 moins 7 tsy nisy mpitondra fanjakana teto tsy ka hoe tonga amin'izany ny ari-karena fobe ny firenena nefa dia firenena tsy nandalo ady firenena tsy nandalo loza voajanahary goavana raha jerevana na de atao moa ny anareo amin'izao fotoan'izao hoe ny Covid ny nandalo teto fa firenena izany tsy nandalo Covid ary raha hoantsika eto Madagasikara na mbola atao hoe vitsy ny olona zay tratra n'izany valanaretina Covid-19 zany ka inona ny tsy anaporofonareo fahaiza-manaonareo amin'ny fitondrana ny firenena any amin'izay sehatra ny fampandrosoana ara-toe-karena zay. Tapitra ny fampalalam-bavao izao alina izao fa mampafantariko vetivety aloha ianao fa mitarika amin'ny sarainy ohatra amin'izao ry zareo Benin izay baolina maty eo amin'ny faha-efatra amby 70 minitra ny lalaovana idoso ilay Beninoana afatin'ny baolina tamin'izany. Mialohan'ny tena isa rahantsika dia mampafantariko anao vetivety aloha ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Hoarahana rehefa avy eo taky ny mahazatra ny Global News aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe The Impossible. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rampitso indray tompoko.